ketona tianao indray zay ndra fotoan'izao ary misotranao ny amin'ny tian'androany ity zay mbola ahafahany mankalaza petraka am-pelantanana tompo zay rehetra atao hoe misaotra ny fahasoavanao menao netsina ray ahy mbola ahafahany miona aminao eto amin'ny toerana ity misaotra ny tompony ny famondravam-ponao hoe miherinao indrindra ny tombontsoam-panomponina zay azonay sy anananay eto anao mitahina manokana tompo zay rehetra tondeto ary andreny feonao andray zavatsoa renao rakofany amin'ny rano Jesosy zay rehetra atao eto da tany ny fitarianao fanamasina mandray fonay sy ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fitamaso toerana. Andriamanitra ianao mba soa anatin'ity fotoana lehibe androany ity. Ny zavatra tena ho resantsika no androany dia mahakasika ny fitoriana filazantsara. Indrindrandrindra ny hoe fitiavantsika n'Andriamanitra. Mila hita amin'ny fiainantsika andavanandro zany rehefa hoe tegna tian'Andriamanitra ve isika. Satria indraindray manompo ny tompo fa le fitiavan'Andriamanitra tsy dia hita loatra ny anatsika. Mandeha mivavaka atsika fa le tena fitiavantsika ny fivavahana tsy dia hita loatra. Dia zany no mahatonga ny fiainan'ny olona tsy mitovy. Ary zany dia belabe ny olo mamontany anahy foana pastera ino tena secret, ino ny tena secret? Ny tena secret dia fitiavana. Indrindrandrindra ny fitiavanao an'Andriamanitra. Manana an'izany ve ianao? Hitanao tamin'ny alina dia nanazava taminao za hoe ny fahasoavana, ny ositra dia misy toe-po magnaraka anazy. Misy zavatra mifagnaraka amin'izy io zany ilaina amin'ny fitondran-tenanao, amin'ny fisainanao, amin'ny zavatra ataonao anankiray tena ataonao amin'ny fitiavana ve izy. Zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza an'iny hoe fitiavana azy no lehibe indrindra. Fitiavana mandresy ny zavatra rehetra. Belabe ny zavatra resy ny fitiavana. Ka androany dia atoko anao eny satria ny Baiboly dia mampianatsika fitiavana Jehovandriamanitra io zao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fananao rehetra, ary amin'ny sainao rehetra. Fa izany izy ny Baiboly ny didy voalohany misy teny fikasana. Didy voalohany misy teny fikasana. Didy lehibe. Ary ao anatin'izay mila mianatsika mampitombo ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Ny fitiavana matetika dia hita amin'ny fotoana misy zavatra sarotra. Eo ny épreuve-na fitiavana. Nampianariko antsika fa hoe ny alalàna fa tianao ny vadinao, tsy amin'izy ilay manome volanao, tsy amin'izy ilay nanao zavatra tianao. Fa ny fantarinao fa tianao izy dia amin'ny fotoana nisy erreur nataonao na nisy zavatra tsy mety, eo no tena ahitana ny fitiavana. Fa ny ankoatran'izay matetika fiatsaram-belantsika. Raha omeko volanao hoe ainao mindokony mbô tiako azonao. Raha misy zavatra omenanao dia afaka miteny mihitsy ianao tsisy olo tety akoatranao pastera. Raha mbola mety ny zavatra rehetra dia mety hiteny ianao tiako. Fa raha sanatria kosa raha mba misy zavatra tsy mety, eo no ahitana ny fitiavana. Ampetrozany famontaniana mba anisan'ny olo manana fitiavana n'Andriamanitra reny. Raha nahazo vanim-bavana foana anao isan'andro, tsy afaka hanampirofoma zany fa tian'Andriamanitra. Fa raha sendra mba nisy zavatra nangatahanao tsy azonao tamin'Andriamanitra, mbola sahanao ve no milaza fa tia azy anao. Zavatra tsara ho fantatsika koa fa ny fahombiazana tsy miorona amin'ny fitiavana n'Andriamanitra dia tsy maharitra. Raha anao zany milaza fa mahombina hoe mety ny fiainanao na mandeha raha ataonao nefa tsy naorinao tamin'ny fitiavana n'Andriamanitra ny fahombiazanao, matetika tsy maharitra. Da iny tompo anentsika rehetra. Ny zavatra hita nefa raha misy olo anankiray tegna tian'Andriamanitra na dia mbola tsy zarizary aza ny fiainany, na dia mbola agnatina fahasahiranana izy indraindray, zavatra hita
tsy maintsy ho asanatr' Andriamanitra zany. Na dia ataoko hoe mbola tegna sahirana ianao androany, na mety hoe agnatina ady ianao androany, agnatina problème ianao androany, ka tegna tian'Andriamanitra ianao, tsy maintsy hananatra anao Andriamanitra. Amen. Ka mila ezahanao mihitsy zany io fonao io ampiraiketina amin'Andriamanitra. Piraiketina amin'Andriamanitra ny fonao. Aza piraiketina amina vola, aza piraiketina amina matériel, aza piraiketina amina lalahy na viavy, fa piraketo amin'Andriamanitra. Ny olona manko revana possible mety mivady, ny olona possible mety mandao anao, ny olona possible afaka mandisy fanantenana, fa Andriamanitra tsy afaka mandao, tsy afaka mandisy fanantenana. Amen. Ary ny arena lehibe indrindra karazana richesse farany tsara dia Andriamanitra. Tsy vola, tsy arena, tsy materiel, fa ny arena lehibe indrindra dia Andriamanitra. Ary misy fotoana Andriamanitra nilazany zany tamin'ny Abrahama hoe izaho no valim-pity lehibe indrindra ho anao. Rehefa Andriamanitra rehefa manao piraketinao fonao raha jiaby tadiavinao azonao. Ary misy zavatra tsy mila effort be aviavinao aby, afaka omen'Andriamanitra anao raha tena aminazy foana. Fa problème ny ankamaroan'olo tsy vitan'olo zany mampiraiki-po amin'Andriamanitra zany. Mody mandeha mivavaka izy rehefa saitsahira, mody hitanao manompo be izy nefa misy zavatra ihany ambadika io, mody hitanao izy tena mandeha tsy tapaka am-piangonana nefa misy raha tadiavina, fa tsy tena le fitiavana an'Andriamanitra no andehanany akeo. Dia Andriamanitra nefa tsy azo tsarana velantsika raha zany. Rehevanao fiainan'iny olo iny vao mampalahelo, tsisy raha mba mipitry zany amin'ny fiainana, satria ny fahasoavan'Andriamanitra dia miainga amin'ny fotoana mahita fitiavana avy aminao. Raha tena ahita degré na fahasoavana ianao, ndana mianatra mitian'Andriamanitra. Jereo tsara fotsiny fa na atsika mbola mpanota rao dia fa tiany, fa maty amonjy antsika izy. Dia mba imagineo zany ianao manota zany egal raha tsy fanahy, magnano raha tsy manjary, magnano raha mahasorena n'Andriamanitra. Dia mba alevilevy sarantsika raha mba ohatra ka mpitsatra ny raha tsy mpagnahanao anao anomboka piraiki-po amin'Andriamanitra, mitombo aky ny degré-na fahasoavana. Satria raha tsy manjary ataonao raha ny fahasoavana no miasa ho anao. Ka raha mba infoa ianao mba hiezaka mba hagnano raha mety, eritrereto hoe mety ho fahatsaran'Andriamanitra ho hitanao. Fa rehetratsika varena zany na magnano blague, Andriamanitra tiana foana. Zany na tsy dia milamina tsara raha valim-bavaka miloraka foana. Mba imagineo zany nanao tsy milamina raha ohatra an'iny, dia raha mba infoa kosa ianao mba hiezaka mba hilamina, goavana lavitra ny zavatra hitranga aminao. Tain'i Jesosy anie ianao io. Amen. Ny secret n'ity fiainana ity ravana, raha vao Andriamanitra no iraketan'ny fonao, tsisy zavatra haravanao zany mantsy. Tadio zany. Satria zaho no niraketan'ny fitiava dia hamonjy azy amin'ny ratsy. Amen. Mila mianatra ianao mampiraikitra fonao amin'Andriamanitra. Raha vao zay fotsiny no hita, tsisy zavatra maharavanao. Satria lasa ampelantagnan'Andriamanitra fiainanao. Io rehefa fanalahidina fiainana, mitian'Andriamanitra. Atoloko anao moa ve hoe karakory moa fitiavana n'Andriamanitra zany. Satria rehefa ny fitiavana n'Andriamanitra dia afaka miaro anao. Protection. Andriamanitra zany efa fitiavana izy. Ka minitra izy mahita olona tia anazy, mahita olona mampiraiki-po aminazy, ilaza aminao za fa misy fiarovana fiainana. Amen. Ao amin'ny filazantsarany Jaune 14:15 dia milaza izy hoe raha tia ianareo izy dia tandremo ny didiko. Jaune 14:15. Raha tia ianareo tandremo ny didiko. Dia azavaina amizay didin'io amin'ny Jaune 15:12. Jaune 14:15 izy milaza hoe raha tia ianareo tandremo ny didiko. Ny fitiavan'Andriamanitra zany tsy famerimberenanao ambavy hoe je t'aime Jésus, je t'aime manao tsy ohatran'izany.
fa ny fitiavan'Andriamanitra dia nazavainy tsara hoe raha ty ahy ianareo dia tandremo ny didiko. Donc Jaune 15:12 amizay manazava izao izy no didiko dia mba hifankatiavanareo, amen, tahaka ny nitiavako anareo, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Lazao hoe amen. Dia ao amin'ny 7:10 izany zavatra zany no didiko anareo izy mba hifankatiavanareo. Io zany no anisany afantarana fa lehilahy tian'Andriamanitra ianao, viavy tian'Andriamanitra ianao dia mahay mitia ny hafa. Tsy hoe mitia siko anao dia anao maneno ko anany ka pasteur mankatia ananjy. Tsy hoe mitia madaminao na ramoseinao fa ny hafa. Ohatrany hoe io olona akaikinao mipetraka akaikinao io mba manam-pitiavana nivo ianao, sa anao le mpifosafosany fo, sa anao le mankala anazy fo, sa anao le tsy mamanana fo mangoraka. Zay zany le fitiavana n'Andriamanitra. Raha ty ahy ianareo tandremo ny didiko. Dia amin'ny Jaune 15 manazava fa izao izy ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Ahoana moa nitiavan'i Kristy antsika? Nisy erreur nataontsika fa mandefitra amintsika izy. Possible anenao ka zao no marina nisy défaut nataonao fa mandefitra aminao Andriamanitra, mamindra fo aminao Andriamanitra. Fa misy olona nefa quelque part nagnano zavatra masorena anao efa vola ndraiky nareo zay tsy mifampizaka. Tadio foana le didin'Andriamanitra tain'i Jesosy ianao. Amen. Ny zavatra hita matetika dia fiatsaram-belatsia, fankahalana, avonavo, fitiavan-tena sisy. Sarotra rehefa nilazana fa tian'Andriamanitra ianao. Raha ohatra ka ny rahalahinao tsy tianao, raha ohatra anao tsy tia rahalahy, tsy tia rahavavy, tsy tia mpiara-mivavaka, tsy tia fianakaviana, tsy tia fianakaviam-bady, sarotra. Ireo nefa mididin'olona. Amen. Ary zavatra anankiray afantarana fa tia ny olo anankiray dia manaja. Manaja. Zay ny signe afantarana ny fifankatiavana, fifanajana. Raha olo anankiray tsy manana force manaja olo, tsy tia izy. Ny fanajana nefa tsy mitaky sokajy. Ny fanajana tsy faritana amin'ny alalana hoe mahalehilahy na vehivavy, fa ny fanajana zavatra avy anaty fo. Anaty fonao. Eo zany ny afantaranao fa tianao manaja. Raha tian'Andriamanitra ianao zany dia maninona? Manaja n'Andriamanitra. Raha tian'ny olona akaikinao ianao dia manaja ny olona io. Raha tian'ny ty fiangonantsika tianao dia manaja ny fiangonana. Ohatran'izay hatrany izy. Raha tian'Andriamanitra, manaja n'Andriamanitra. Miara-mahafantatra antsika rehetrarehetra reo na efa ela nivavaka ianao na vavetivety, fa ny zavatra tena tsy zakan'olo mpifankatia indrindra dia ny mifamitaka. Tsy zakana mpifankatia zany. Mety misy mifankatia donko ke arao mety mbola voisaraka votsiela nampisaraka anjareo ino ny fitahin'ny lalahy ino n'izy. Izy io tsy mahay fahity ka mbola katokato fa moa izy ke iony tsy tierikeriky lalahy zay. Lalahy jiaby olo mitovy daholo satria fa maromaro le nititezy. Ampalahelo aloha. Ohatran'izay ny zavatra misy. Io zavatra tsy zakana mifankatia io, mifamitaka. Ary matombona anankiray zay sahanao fitahy. Mazava ho azy, tsy asianao tombam-bidy izy. Raha mitodika aminao za zao, impirinao zay nefa namitaka an'Andriamanitra. Tsy mivavahanao. Eo ihany ianao dia efa afaka mamaly hoe tena tian'Andriamanitra ianao sa tsia. Tena tompo ianao. Anatin'izay revana dia tiako ihany koa nilaza aminao fa
raha tegna tian'Andriamanitra ianao dia mila hita aminao ny fanajana ray aman-dreny ara-pana sy fanajana ray aman-dreny ara-nofo. Reo kosa niteboka anankiray magnaraka reo. Fitiavana an'Andriamanitra dia hita ao anatin'ny fanajana ny ray aman-dreny ara-pana. Azalefana le jiro fa tsy zakana. Alefa andalana le jiro dia tapaka. Raha tegna tia zany a manam-pitiavana an'Andriamanitra ianao a dia ajoa ny ray aman-dreninao ara-pana ary ajoa ny ray aman-dreninao ara-nofo. Amen. Bakeo ny Efesiana toko fahaenina dia ny andiny voalohany a ka hatramin'ny faharoa. Efesiana toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Raha ohatra manana baiboly ianao dia mba jereviko e. Efesiana toko fahaenina dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Dia mibako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Efesiana toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ozy hoe ana maneke ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo. Tanao tsara, nabany tsara izy a. Maneke ozy amin'ny baiboly teny anglisy dia manaja. Maneke ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo. Fa marina zany. Andiny faharoa ndray izy milaza hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Fa izany ny dity voalohany misy teny fikasana. Voalohany izy milaza hoe maneke ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo. Io zany le ray aman-dreny ara-pana. Dia avy amin'izay izy manaja ny rainao sy ny reninao. Io le ray aman-dreny ara-nofo. Zany hoe raha tegna tian'Andriamanitra ianao a, ireo ny didy voalohany misy teny fikasana. Dia hita anatin'izay zany fa ny olona anankiray milaza fa tian'Andriamanitra, zavatra tokony ho hita voalohany amin'ny fiainany dia ny fagnajana ray aman-dreny ara-pana sy ny fagnajana ray aman-dreny ara-nofo. Tain'Andriamanitra nino. Aiza ho aiza mba fagnajanao ray aman-dreny ara-pananao. Mba manakory fagnajanao ray aman-dreninao ara-nofo le niteraka anao. Reo zany devoir atsika reo amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Devoir atsika reo amin'ny maha-kristianina atsika. Devoir atsika reo amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra atsika. Magnaja ray aman-dreny ara-pana, magnaja ray aman-dreny ara-nofo. Isan'andro anao mila mianatra an'izany. Zay zao rasana babo tsy lasa nampiasain'Andriamanitra zany raha tsy nanana fahaiza magnaja ray aman-dreny. Atoloko anao zany raha mba te handeha lavitra anao, raha mba te ho ela velogno anao, raha mba tianao hilamina anao ny fiainanao, mahaiza magnaja ray aman-dreny ara-pana sy ray aman-dreny ara-nofo. Tain'ny tompo anenao. Ka matetika ny mpino zay tsy mahay magnaja ray aman-dreny ara-pana ary tsy mahay magnaja ny ray aman-dreny ara-nofo, zavatra hita sahirana izy amin'ny fiainany. Lasa misy raha manahirana anazy fa. Jereko zany a, remarikeo tsara, raha vao tsy hita aminao tsony ny fahaiza magnaja ray aman-dreny ara-pana, manomboka tsy hita aminao tsony ny fahaiza magnaja ray aman-dreny ara-nofo, tsy maintsy misy zavatra manahirana anao. Za tsy mamozona. Fa zany zavatra tsy miala zany. Kandana regleo raha sendra mbola misy combat entre anao sy papanao, entre anao sy mamanao, ndana mifamela heloka, ndana mikorana milamina mba azahoana ny fony. Satria ny fahazahoana ny fony ray aman-dreny manokatra varavarana amin'ny fiainana. Amen. Tain'i Jesosy atsika. Zany hoe hatramin'ny halavana andro iainana zany, hatramin'ny soa hitanao dia mifamatotra ny fagnajana ray aman-dreny. Na ara-nofo io na ara-pana. Tain'i Jesosy atsika. Mila azo sika kristianina fa tsy misy olana teraka mba ho ray aman-dreny zany.
sady tsisy sekolina ray aman-dreny fa ny maha ray aman-dreny dia zavatra voatendin'Andriamanitra nametraka anio. Anao zany zao raha papany zanakanao na mamany zanakanao tsy hainao misafidy an'izany fa Andriamanitra nametraka anao. Ka ny ray aman-dreny rehetra dia Andriamanitra nametraka azy ho ray aman-dreny. Amen. Ary tsy misy olona mpanao tsinotsinona ray aman-dreny ka tafita zany. Adinao raha volamo zay. Tsy misy olona mpanao tsinotsinona ray aman-dreny nefa tafizinao lasy lesina kanevany tamin'ny babany. Lesina pedidirisy mamany misy kehony tafita e. Non. Tsisy olona mpanao tsinotsinona ray aman-dreny ka tafita. Da mbola tsy nahita aloha. Ka mitandrema so misento lava noho ny zavatra ataonao ny ray aman-drenao. So dia any ambady eny le karaha ataony zaza rehetra le karaha ataony zaza viavy ty na zavatra ataon'ity lehilahy ty zany foana zavatra aminao. Mety efa tsy afaka mibedy anao ntsony izy fa ny fony marary aminao ireny ray aman-dreny ireny no solo-tegna n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Satria zareo no nataony tombo fitaovana na harinanao na ara-panahy na ara-nofo. Da iny tompony eny mila mitandrantsika tandreny satria misy karazana lalàna zay tsy azo foanana mandrakizay, tsy azo foanana na tsy mety aminao dia fagnajana ray aman-dreny. Ary ny fiainana tompoko dia ara-panahy. Kandana ajao io fitsipika ara-panahy magnaja ray aman-dreny ao amin'ny tompo aloha rehefa aveo le miteraka anao anao. Dia ny fitiavana n'Andriamanitra magnaraka maraparanantsika anazy dia ny manao ny asan'Andriamanitra. Efa nazavazavainy teo ihany izy teo. Manao ny asan'Andriamanitra. Anisan'izany zao zavatra andeha ataontsika io. Anisan'ny andehantsika io aveo andeha hanao ny asan'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 1:20 nahitantsika an'izay. Jaona 1:20. Ny andininy fa 9:40 ka hatramin'ny fa 7:40. Jaona 1:20, andininy fa 9:40 ka hatramin'ny fa 7:40. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Manomboka andininy fa 9:40 aloha jerevantsika hoe ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany rehetra. Hoy izy tamin'ny eny tompoko, ianao malala fa tianao ahy. Dia hoy izy tamin'ny faharoa, ary miondro keliko, hoy indray izy fanondroany, Simona zanaky Jaona, moa tiava ahy ianao. Dia hoy izy tamin'ny eny tompoko, ianao malala fa tianao ahy. Dia hoy izy tamin'ny andraso ary miondro. Hoy izy fanonteny Simona zanaky Jaona, moa tiava ahy ianao. Dia nalahelo Petera satria izy nanao iny teo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy tamin'ny tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao ahy. Hoy Jesosy tamin'ny fahano ara-miondro. Amen. Andraso miondro kozy fahano miondro. Jesosy rehefa nindesiny ray aman-dreny namonjy fety tamin'ny tempolo indray andro. Dia rehefa nody ny ray aman-dreny tsy nandeha izy. Dia iny zavatra nodresan'i Jesosy rehefa hita aveo tsy fantatrareo va fa tsy maintsy mankady an-trano iray koa. Ary misy fotoana koa nitadiavin'ny mpianatra koa izy indray andro. Raha anao moa tsy mba hisakafo ka raha jiaby nitady anazy ny mpianatra dia namaly tsara izy hoe tsy maintsy manao ny asan-dray. Amen. Tena napetraky Jesosy tsara fa ny fiangonana dia tokantrano. Zany hoe anatin'ny tokantrano zany misy devoir tsy maintsy atao. Ka ny olona rehetra ao anaty tokantrano mila manana andraikitra, mila tompony andraikitra. Ka anao zany raha atao anaty fiangonantsika ato anaty tokantrano anao zay misy andraikitra mandiny anao ato. Amen.
Jesosy tsy nandidy mihitsy mba atao mpianatra ny firenena rehetra. Fa tsy niteny izy hoe ataovy mpino, fa ozy hoe ataovy mpianatra. Tsy nandidy izy hoe mba ataovy mpino, ozy hoe ataovy mpianatra izy ny firenena. Satria ny mpianatra mazava ho azy miasa. Ny olona rehetrarehetra nge mino an'Andriamanitra, fa tsy ny olona rehetrarehetra no miasa ho an'Andriamanitra. So ntiongany fotsiny misy olona zao manana ny moyen rehetra izy andehanana mandeha mitory filazantsara fitsika ande. Afaka manao tsara izy ny asan'Andriamanitra satria tsy mavesatra aminazy zany fanan'olona very zany. Zany efa milaza aminao fa misy fanan'olona very anao ny raha nandeha hamovana azy. Ny fionan'ny olona io aminao mahatonga anazy resy lahatra hiditra am-piangonana. Ka mba magnanatra anao zany, mba manekenao hiasa ho an'Andriamanitra, mba manekenao hiasa manotombo. Halleluja. Ndrindrandrindra raha mba misy fitezana sahaza ny ara-pananao ato, ekeo ny fitezana ataonao. Satria ny olona riavana tsy ngezangeza ho azy, fa tsy maintsy misy olona miteza ary nagnaraka ny fitezana zay vao ngeza. Ka raha miresaka zava-panatsika eto, ekeo ny fitezana ara-panazy atao anao. Atsika mampalahelo indraindray, fa sady tsy manaiky tezaina atsika nefa atsika teo ngeza. Donc zany ilainao ny olona afaka manamitra anao isanandro, ilainao ny olona afaka manangana anao, fa tsy hoe olona manambitamby anao foana tadiavinao, tsy olona mahafinaritra anao foana tadiavinao, fa mila olona anao afaka manamitra, mila olona anao afaka manangana. Za manokana zao matetika dia fantako mihitsy atao amintsika ato zay tegna zanaka. Misy zao nareo milaza hoe papa, tata, nefa nambany tany angady na indray mandeha tamin'ny eglizy tany tsara natao. Zanako olo izy. Mampite zaka dia mandeha fidiro bavana. Fa tegna matsy mazo magnanjy. Na mba nanitsaka n'iny eglizy tsara natao. Za tsy miteny olona vao tonga tatao fara. Tsy mety misy aminareo mbola tsy mahita an'ilay toerana. Fa misy olona efa tato foana, efa hatramin'izay mandavotondro mihitsy izy lefa tamin'ny Melville, FBC, tamin'ny mbola trano ravipontsy, tamin'ny mbola zay oholo, fa io tsy miasa, tsy manampy anao zany izy. Ny aminao ndraika raha levy. Ohatran'izay le izy. Efa mafatapana zany le tompony adresy mitiny. Tain'Andriamanitra manokana ianao. Mila manao ny asan'Andriamanitra ianao. Tain'ny tompo antsika rehetrarehetra. Maro ravana ny teo zanaka, nefa izy manangana resy reny ambadika. Nefa izy io tian'io zanaka. Zanaka dia tegna tiako zanaka mba zanaka papa. Ahoana manao teo zanaka nefa anao manangana ray aman-dreny ambadika. Tsy tsisy maratsy azy. Fa anjaranao fotsiny mba manitsy fiainananao, tsy ho lasa lavitra amin'izany ianao nandeha hodikavia hodikavanana. Satria raha tia handeha lavitra ianao dia mila qualifié amin'ny mahazana. Sinon kamboty, sinon zanaka cocktail, sady karana, vazaha, zany sinon akoho. Amin'ny fiainana zany anao mila misafidy hoe iriny babako dia arao izy. Tsara misy olona afaka mandeha mafy sady misababaka mankarakato. Na dia bokon'ozotra be. Mety mahatonga ihany ianao fa tsy afaka mihazakazaka mihitsy ianao raha ohatran'izao ny pôzinao. Ino ny anaran'ny pôzy karan'izao? Misabaka. Tsy hay. Dia amin'ny tany kely ilay loharanao ka raha mbola misabaka marina ilay loharanao. Amin'ny tany izy. Alay fotsiny dia efa tonga an-trano anao manao WC. Amin'ny tena trano nareo keto tongotra zao tongotranao. Alaketo no tegna saisie fiazakazaka zaho. Agnery leçon volanin'ny pasteur tapian'olo. Dia tongotra'izao mihitsy pôzinao. Dia miazaka zany hitako anao lasa lavitra zany.
na zanakanao vao mandeha maharisy anao dia paseny anao. Ka leo zany azasiana aina maso, azasiana sentiment fa raiso ny décision. Ny za safidy agnaradia an'ity olo anankiray ity ary akeko ty vao ataoko ray aman-dreny. Fa tsy hoe sady izy babanao dia ary misy bebenao. Tainy tompo. Tsy marahitsy kely anao satria ndelenao tagovary. Mba imagineo zany anao kely mitondra zanako anao mandeha bazary dia zay olo mitrotro aminao dia toy ny papa dao. Tsy lasa korambe itao an-trano. Mba isy eo kely ohatra ka zakanao miaraka ny resy zanakanao. Dia papa sady ozy vakeo pa. Dia mety mahafinaritra ve zay karazana zaza zay? Ohatrany zany ty fiainantsika ara-panahy. Io zany tena aza mamena ny fiainana ara-panahy zany tsy azo nanganagna maso fa anao ihany ho sahiramin'ika. Fa aleonao misafidy zavatra anankiray zay mahalibra anao, alaise tsara anao après. Navita manompo tsara anao, mahazo aina tsara anao, ary tena renao ohatra hoe agnaty fanompony. Fa raha aina maso hoe miaina maso ny pasteur David zany hoe tongavanao hoe nefa anao manana bishop avadika any, manana prophète, manana raha, alao mandresa décision. Lasa sahirina foana. Azontsika be zany. Ny afaranao ve lasa ahy amin'io anao dia ny afaranao zany mba hiakiny zay le fandriky satana zay. Ka za tena tsy afeniko anao fa ny nahy tamin'ny tao amin'ity fitirana filazantsara ty anangana olona. Fa tsy hoe amoromoro olona. Tako aminao zany lasa vehivavy mahery, lehilahy mahery. Ka anao zany tonga dia mazava tsara ny fitsipi-dalao hoe zanaka ny tokony manaradia anahy fa tsisy sarisarin-jana. Tainy tompo ianao. Ia. Fa betsaka niny sarisarin-janaka. Miaraka bonbon foana dia neny. Raha misy manome, ty zavatra ho anao. Asa azontsika ve zany zavatra zany? Ia. Mety misy ratsy be ny andraisan'ny sasany an'izany fa marina zany. Mahitsy zany. Io ny revana amin'ny olona anankiray rehefa tsy magnenko tezenao dia egal anahirana anao atsoatsy. Regny olona tsy magnenko tezena regny, regny ihany no lasa rebelle aveo. Regny ihany no lasa mivadika. Regny ihany no lasa déloyal. Fa ny olona magnenko tezena rehetrarehetra matetika regny dia mahatoky hatrany. Zay raha sainao ataony iny milamina tsara. Mahazo antoka tsara anao raha magniraka anazy. Na tsy eo ary ianao mitovy amin'ny eo ihany ianao. Satria izy mahatoky. Fa ny olona tsy rebelle misabaka, anao ny ataony resabe amin'ny sabaka anazy. Tainy tompo an'iny. Tainy Jesosy ianao. Amen. Ao amin'ny Josoa toko voalohany, andininy voalohany, misy ten'Andriamanitra zay tiako mbazareninao. Ozy ny Baiboly hoe Josoa toko voalohany andininy voalohany. Ary rehefa maty Mosesy mpanompony Jehova, dia hoy Jehova tamin'ny Josoa zanakinao na mpanompony Mosesy. Tsy zany anarana zany. Io anefa le lehilahy mahery. Io le lehilahy lazany Baiboly fa feno fanany fahendrena. Nefa ny titre anaty Baiboly mpanompony Mosesy. I Mosesy hony mpanompony Jehova. Fa i Josoa ndraiky hony mpanompony Mosesy. Io zany revana ny secret nanambatan'Andriamanitra ny Josoa. Miditra anatin'le didin'Andriamanitra izay mananja ny rainao sy ny reniny. Amen. Tsaroa fa ny minitsy ianao lasa vesaka ho an'ny rainao dia miomana fa ho avy tsy hoe zay ny souffrance. Raha vao anao zany lasa vesaka ho an'ny ray aman-dreninao dia miomana fa ho avy tsy hoe ny souffrance.
hoisy samyzony ampijaly anao zany io zay mahatonga na magnanatra hoe raha manana olana amiray aman-dreninao no ndana miarana aminazy raha manana problème amiray aman-dreninao anao ndana mifamelaheloko ndana tadiavo tany misy anazy satria matonga mbola maheno afaka ohatran'izany dia mbola tianao Andriamanitra matonga mbola maheno fagnanarana am'izany mbola tianao Andriamanitra mbola tsy tara mirava vety mialoha andeha tanamonosy be tadiavo izy raha mbola eto raha tsy eto izy mividiana crédit dimanjato manotsovo izy mama zafy tsy vinitsy e magnajao izy ny rainao sy ny reninao amen amen aza mampalahelo mpitondranareo izy ny baiboly fa tsy mahasoanareo zany fa izy no miangy ny fananareo izy no miangy ny fananareo zay rehetra zany na dia tsy mandeha andramonao any avy amin'ny tanàna misy anay any amin'ny trano misy anay any zay mivavaka anao any lasa botary anao any lasa arovan'Andriamanitra zay mahatonga ny baiboly milaza hoe aza mampalahelo ny mpitondranareo fa tsy mahasoanareo zany fa izy no miangy ny fananareo Alléluia. Amen. Manomboka androany atsara am'izay rehefa fomba fiteny Jesosy eo tena tianao zany fa nanabory foy amin'ireo teboka nankiteny resaka inona moa ny voalohany teo raha nagnaraka tsara tia rahalahy sy rahavavy fagnajana ray aman-dreny ara-panahy sy ray aman-dreny ara-nofo manao ny asan'Andriamanitra reo zany devoir reo mila feno reo teboka reo amin'ny fiainanao mila atoanao reo na tsy mety aminao amen amen manoanao za eto ny secret mba hampety ny fiainanao amizay mba firy zay ny olona voataonanao mba hivavaka anao izy talegy anao mizana mba firy misy olona mpanitaominao ndao mba hivavaka misy olona mba resy atsika tsy milaza hoe tsy maintsy aty foana mety tamin-draingonana mba apetrako aminao zany question zany mba firy ny olona voataonanao amin'ny Jesosy tsy vava reva amin'nymponany tompo tsy resaka fotsiny fa asa mila vokatra zany manomponany tompo zany asianao vokatra zay nio matonga na eto mampirisika foana mba mitoama olona mba mitoama olona mba teneny ny olona mba hiaraka hivavaka aminao ndao mba hiaraka ampanoso ny fanjakan'Andriamanitra itreto raha tsika miaino anareo fotsiny zao samy mitoama olo tsy rekireky daholo atsika reo foana fa mafemifemona fa noho ny tsy fisiny zay fahazotoana sy finiavana zay dia reo foana tsika possible rehefa mampandroso fiangoly agnatin'ny volany raiky raha vonona daholo ny mpino samy mitory filazantsara possible mampandroso fiangoly agnatin'ny herinandro raha vonona daholo ny sasany arina magnaraka amin'ny internet asaina mba mipartage fotsiny defa tsy vita dia mitodika aminao zany atsika zao zay io mienzaka foana zay manao ny anjaranay fa ianao aiza ny anjaranao zay manao foana ny fomba rehetra zay ny rano toko anay fa ianao mba ataonao hoe zay ny rano toko anao le fiainana eto ambony tany iny lasina vavy zavatra mandalo de miseriny fa misy mandrakizay zay ho manitsika am'izao andro fahavelomantsika zay karaha ataontsika isan'andro mitotototo mitady vola mitotototo mitady zavatra mba hatsara fiainana io de ohatran'izay koa zany le fitototototsika manao ny asan'Andriamanitra mba hatsara ny fiainantsika ny ankoatra mba hirasirena ny éternité le mandrak'izaynao mihitsy zany izy andeha ho karakaraina am'izao io mety mafy be le hoe hiala trano ariva andeha hoandry ambanivolo andeha hitory filazantsara mety mafy be zany hoe mamoaka vola agnaty pôsy andeha atao firen'olo le tsy manapire tsy mora zany hoe mba niantoka tsy haiko niantoka ino ianao mba niala tamin'ny confortnao ianao mba andeha hamonjy fanana reninao izy teo ireo anefa ho za ino miantoka ny fiarovanaN'Andriamanitra anao ny fitahin'Andriamanitra anao mahasoa fiainana tainy Jesosy atsika ndao tsika hitsangana ny vavaka ndao mba hivavatsika mangatay anao mba anisan'ny vehivavy ho fitaovana ny ampelantanan'Andriamanitra
Mangatay ianao mba ho isan'ny lehilahy ahaitirana Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana ny rahalahy sy rahavavy, amin'ny alalan'ny famajana ray aman-dreny ara-nofo sy ray aman-dreny ara-panahy, amin'ny alalan'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Atao bavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mananosa ny fiaintsika. Tompo misaotra anao zay, fanamasina midera sy mangalaza anao zay, manome voninahitra anao zay ny androany ity, ary misy saotra anao manokana ny amin'ny fahafahanay mbola nandeha zany teninao zany Tompo, ny amin'ny fahafahanay mbola niaino an'izany hafatrao zany. Ekenay Jesosy fa tsara loatra ianao, mahay ny zavatra rehetra ianao, tompony tompo ianao, mpanjaka ny mpanjaka ianao. Misaotra Tompo ary ampiasao zay fitaovanao am-pelantananao, raha iaingana ekipa rehefa avy eo andeha toro filazantsara, ao ka Tompo ny fitahinao, ny herinao andrafitra ny fiainanay, hiaraka aminay ianao Tompo ary ampandroso ny fiainanay. Hitahy anay ianao fanamasina ranonay fiaina vaovao, zay zavatra ratsy nataony devoly, mitondra sakatsaka, mitondra blocage, foananay amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery tsy anapahefana. Tompo miaotro anao zay, fanamasinao mila anao zay, Jesosy Kristy Tompo manantena anao zay, miandrandra anao zay. Tompo omeo heriny tsiraray aby, fenoy ny afonao ny tsiraray aby, izaniza ekipa andeha hitory filazantsara, reo zay nanoana atao ambadika ny fitoriana filazantsara, mitsodrano ny fiainan'izy ireo Tompo mba ho feno heriny, ho feno fahasoavana, ho ampiasainao mihoatra izy Tompo, ho tahinao ny fiainany. Ianao Tompo hiantoka zay rehetra tsy ampy amin'ny fiainany. Ianao Andriamanitra mihazo fahaela velona, fahasalamana, indrindra ny fitahinao. Misaotra Dadamalala. Tompo matoky ao, fa mialoka minao, mitarana no manodidina, ombany latrao oentinay manao ny asa rehetrarehetra, rakofana amin'ny ranao ny dianay, ho lavitry ny loza, ho lavitry ny sandra, mitsodrano ny fiara rehetra andehananay zay Jesosy eo, ho rakofana amin'ny rano Jesosy, mitsodrano ny tokantrano tsiraray aby, ho arovana amin'ny rano Jesosy, ny fiainanay mihitsy Tompo apetraka am-pelantananao. Zay rehetra mbola ho ataonay Tompo, ankiny aminao, apetraka am-pelantananao. Matoky zay atao mba hisy vokatra kezabe, ny fitoriana filazantsara zay atao anentanam-boandrozy be. Tompo aoka iseho ny herinao anentanam-boandrozy be. Maro ny marano sika, maro ny olona iova fo, maro Tompo ny asan'ny demôny andrama, satria misy olo zanak'Andriamanitra dia ny andrama ny asan'ny demôny. Misy saotra Tompo, midera anao zay. Ambany latsa no tiako itoerana, atodron-kafi zany fiainako, tsy misy toerana fahazoato
sorosady ny mivokatra zay ho azonay, sorosady ny mifanahy vovonjy ny mifatrotanabonosy be, sotragodoko ny fifoaza-panangy izabe zay ataonao amin'ny fiangonana zona firaisana. Mangasitraka fanahazina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tia tanana manotombotsika amen. Isambotany tombotsika rehetrarehetra. Zay ny fotoanantsika teto androany. Tahin'Andriamanitra ny hainao ho tahin'ny tompo zay rehetra tonga teto. Mangasitraka antsika rehetrarehetra naharitra hatramin'ny farany. Dia mbola magnentana foana ho an'izay manaraka amin'ny Facebook sy YouTube mba hipartager ny vidéontsika mba ho maro ny olona voavonjy, maro ny olona voatà ao anatin'ny fampianarana. Amen. Tahin'ny tompo raha lazinao dia ho tahina motsika jiaby fa tsy lazinao izy raiky. Anatanteraka fanampotsika ho an'ny